fanambarana ny tenako sy ny mpikambana eo anivon'ny boromaritra ny CENI dia manao zao fanambarana izao. Mialohana hitanteraka ny fanenjena nataon'Andriamatoa filohan'ny antenimierin-doholona teo anivon'ny cybercriminalité ny filoha-lefitra voalohan'ny CENI. Ny antony fanenjena dia noho ny fiahiahiana famoahana totakevitra tsy nahazoana alalana makasika ny tolo-dalàna nataon'ny Sénat momba ny fifidianana teo anivon'ny haino aman-jery. Maninona no mialohanay zany fanenjena zany? Ny antony voalohany, misy fitsipika sy lalàna mifehy ny fanenjena mpikambana eo anivon'ny boromaritra ny CENI raha toa ka misy hadisoana goavana nataon'ny mpikambana io. Zany dia voalaza ny 7/2020 ny lalàna fa 5/20 tsipika 4/20 tamin'ny 7/10 ny volana oktobra 5/20 makasika ny CENI. Zany hoe mandalo fivoriam-be ny boromaritra ny fitoriana ka io farany io no mandazalaza ny toy ny fanenjena zay tokony ho atao. Zany dia mba ho fiarovana ny fanenjehana tsy ara-drarina sy fanazana ny maharafitra maleo tena ny CENI. Ny antony faharoa, tsy voaza araka zany eo andinin-dalàna io ary lazaiko fa nahazo fankatoavana teo anivon'ny boromaritra ny CENI ny fanambarana nataon'ny filoha-lefitra io tao amin'ny haino aman-jery. Fahatelo, ny makasika ny fahamoahana ny atotan-kevitra io dia lazainay fa tsy izahay CENI no namoaka voalohany ny resaka makasika io proposition de loi io, nanamarina ary nanao fikarohana no nataonay teo anivon'ny CENI satria tolo-dalàna makasika ny fanovana na fanampy ny andininy amin'ny lalàna fehizoro laharana faha 7/20 tsipika 4/20 tamin'ny 1/12 ny volana May 7/20 makasika ny fitsipika ankapobeny momba ny fifidianana no resaka. Ny antony faefatra, marina fa manana andraikitra lehibe ny CENI raha makasika ny dinga arahina raha resaka fanovana lalàna mifehy ny fifidianana no atao. Zany dia araka ny voalaza ny 1/12 ny lalàna 5/20 tsipika 4/20 zay voalaza teo, zay milaza fa ao arian'ny fiam-potoana-pifidianana iray dia manao tolo-kevitra eo anivon'ny gouvernemanta sy ny parlemanta ny CENI amin'ny fanovana tokony atao. Mialohany anaovanay zany tolo-kevitra zany anefa dia misy ambaratonga samy hafa tsy maintsy lalovana. Anisan'izany ny fanomanana ny document stratégique ato anatiny. Fiaraha-midinika mitsehatra ny fifidianana araka ny voalaza ny exposé de motif makasika io lalàna 7/20 tsipika 4/20 tamin'ny 1/12 ny volana May 7/20 io. Zany dia mba ampirindra ny fiarahamonina. Ny antony fahadimy dia tokony ho jerena amin'ny ankapobeny ny lalàna sy ny andininy zay hitondrana fanovana ao amin'io lalàna fehizoro zay voalaza io, fa tsy ny andininy iray ihany no hitondrana fanovana. Mariko anefa fa ny makasika ny lafiny momba ny mira lenta dia ho tafiditra ao amin'ny document stratégique zay ho volavolain'ny CENI ka ho dinina miaraka amin'ny mpiansetra ara-pifidianana. Tsy piko eto ampamaranana fa efa nampafantariko ny filohan'ny Sénat ny hevitro sy ny an'ny boromaritra makasika ny asanay rehefa niantso ay antaroby izy talohan'ny fanenjehana zay nataon'ny filoha-lefitra ny CENI. Ka noho izany dia amafisinay fa melohanay io fanenjehana zay nataony eo.